Ry havako malala, akasitrahako indrindra ianao ny amin'ny fanaranao an'izao programa izao indray. Tafaraka eto indray isika noho ny fitahian'Andriamanitra, fa tafaraka eto ihany koa isika noho ny fitiavanao an'izao fandarana izao. Ka dia hitahinao anie ny Tompo mba ho fotoana voatay ho antsika anie izao fandarana izao. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny fanahy masina. Milohan'ny resantsika n'izay lohahevitra izay dia andao hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitra Rainay any an-danitra, misaotra anao lehibe izahay noho ny aina sy ny fofinaina izay mbola omenao anay. Ary misaotra anao izahay noho ny nandaharanao ny programa am-piainanay, ka dia tafaraka eto amin'izao programa izao indray izahay hitahy manokana n'izao fandaram-potoana izao anenao, ary angatahako manokana Andriamanitra mba hanatrika anay ny fanahinao masina, ary mba ho isan'ireo zanaka mpankatoanao, mpankatoa ny bitsiky ny fanahy anay izahay rehetra. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, omalintsika tamin'ny fotoana teo aloha dia nahita ny amin'ny hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika Jesosy Kristy mba tonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ho tena zanak'Andriamanitra, mba tsy ho isan'ireo izay very fa handova fiainana mandrakizay. Dia misy fanambarana mifandraika amin'izay indray ho resantsika voalazan'ny soratra masina androany. Romanina 9 dia ny 4:10. Romanina 9 dia ny 4:10. Zao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay taria ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay rehetra nandray an' Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay taria ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia hitanao avy amin'izany fa ny fanahin'Andriamanitra mitarika antsika, zay ilay hoe Kristy mitoetra ao anatintsika, zay ilay isika mandray an' Jesosy, dia isika misokatra mba hiasan'ny fanan'Andriamanitra. Ny foko, ny saiko rehefa ny fanan'Andriamanitra no miteny, ny fanan'Andriamanitra no mibitsika, dia vonina tanteraka ny ankatoa, zanaka mpankatoa. Zany ny atao hoe olona tonga zanak'Andriamanitra. Dia manamafy an'izany ny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:7 dia ny 4:20. Jaona 1:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ahoana ny ahafantarana fa mitoetra ato amiko Jesosy? Ny fanahiny masina izay ekeko, arahako, ary henoko mibitsika, mitarika ahy. Ny zavatra, tsy ny zavatra izay fironan-dratsy nahazatra teo aloha intsony ny mibaiko ahy eo amin'ny fiainana, fa efa zavatra mifamadika amin'izay mihitsy ny fiainako izao, satria fanahin'Andriamanitra no mitari-dalana ahy. Kristy no mitoetra ao anatiko. Tsy ilay zavatra izay tena mety ho tsy tiako taloha, tena manorisory ahy, makamo ahy, halako mihitsy, fa ankehitriny lasa tiako ilay izy, satria reko ny fanahy masina mibitsika ato anatiko. Jesosy ilay miara-dalana amiko, araka ny resahan'ny Kolosianina 2:2-9 hoe: tahaka ny nandraisanareo an' Jesosy dia mandehanao aminy araka izany koa. Satria efa mandeha miaraka amin'i Jesosy aho, dia tsy tiako ilay zavatra taloha, fa ankehitriny ilay izy lasa tiako, lasa mamiko, lalaiko ao am-poko, noho ny amin'ny fanahin'Andriamanitra izay mitari-dalana ahy. Ry havana malala, mazava tsara ny ambaran'ny soratra masina: ny fanahy masina no mitarika antsika.
mety tsy ho fantatro daholo ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainana hoe amin'ny toejavatra ohatran'izao dia inona ny atao, amin'ny toejavatra ohatran'izao dia ahoana ny atao. Fa rehefa ny fanahy masina kosa no mibitsika ao amiko dia matoky ahy zany zay, fa zay ny sitrapon'Andriamanitra tokony an-dana. Ary eo mihitsy ny ilantsika ny hoe fiainana manolo tena ho an'Andriamanitra, satria eo amin'ny toerana zay tsy hitako hoe ahoana ny atao satria fohy ny fisainako, dia matoky aho fa Andriamanitra no hitari-dalana. Ka rehefa nisy lalana anankiray napetrak'Andriamanitra ao am-poko mba ho arahako, dia mino aho zany fa zay no izy. Angamba mety hisy toy zavatra sarotra ho aloha amin'iny safidy nataoko iny, amin'iny lalana narahako iny, fa inoko fa Andriamanitra no mitarika aho any. Zany no fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Taria ny fanahin'Andriamanitra, ary ny herin'Andriamanitra no nomeny aho mba hitarika amin'izany sy hiatrehako zavatra rehetrarehetra zay miseho ao. Satria nomeny ny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary zay taria ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay rehetra mandray an' Jesosy dia meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mahafinaritra zany fanambarana zay lazain'ny soratra masina zany, satria dia mifameno avokoa zany fanambarana rehetra zany mba tonga antsika hanana n'ilay fiainana araky ny hieveran'Andriamanitra antsika, araky ny namoronany antsika, sy hahatonga antsika hanana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Vakitsika ny Jaona 4:12, 12 sy ny 13. Anisan'ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'izy tety ambonin'ny tany. Nalahelo ny mpianatra satria hisaraka. Nambaran'i Jesosy mazava tsara moa zany fa dia hoe tsy maintsy handeha ary ianareo tsy afaka hiaraka amiko, fa dia ianareo manohy ny dia, manohy ny fiainana, izaho handeha. Dia izao no nambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:12, filazantsarany Jaona 4:12, dia ny andininy 12 sy ny andininy 13. Ry havako malala, mahafinaritra ange ny tenin'Andriamanitra. Tena heninao mihitsy hoe tena tsara, mamy zany teny zany. Tsy mahagaga raha nilaza ny mpaminany Jeremia nanao hoe fifalian'ny foky sy firavoravoan'ny fanahiko ny teninao. Dia ohatran'izany koa ny nambaran'ny mpanao salama. Jaona 4:12, 12 sy 13, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Jesosy zany rehefa niresaka tamin'irety mpianatra reto, be dia be ny zavatra mbola tokony ho resahako aminareo, fa tsy vita tao anatin'izay fotoana niarahantsika 3 taona sy tapan'izay. Kanefa mbola tsy afaka betsaka koa ny zavatra tsy azoko lazaina aminareo, satria tsy zakanareo zany. Ny fahafahanareo mandray tsy afaka handray an'izany zavatra be dia be zany zao, fa rehefa tonga ny fanahy ny fahamarinana, fanahy masina ny nambaran'i Jesosy eto, rehefa tonga io fanahy io, dia izy no hitarika anareo, ho any amin'ny marina rehetra. Ry havana malala, zany mihitsy no efa fandaminan'Andriamanitra. Arakaraky ny fahafahantsika mandray no hitarihiny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy voatery ho takatry ny saintsika daholo ny zavatra rehetra mikasika ny fiainana, fa ny zava-dehibe kosa dia isan'andro isika dia mila manaiky ho tarihy ny fanahy masina. Isan'andro ny fiainam-panahintsika dia isan'andro mila fahavononana vaovao avaozina indray hoe tario indray izahay Andriamanitra ho androany, tario amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa izany no programan'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Eto dia mba tiako ihany ny manambara, misy ireo mpino sasany, ireo namantsika sasany dia manana fomba fijery
tsy misokatra amin'izay fanambarana hoe taria ny fanahy masina arakaraka ny fahafahana mahatakatra zay. Ilay fanambarana mitombo tsy kelikely avy amin'ny fanahy masina. Fa ny azy zany dia zao, ity ny anay dia tsy miala amin'io, tsy miovy io na roviana na roviana. Ravina malala, ny fanambaran'Andriamanitra dia ataony miandalana araka ny fahafahantsika mandray. Ny fanahy masina hitari-dalana ao antsika ho amin'ny marina rehetra, tsy indray mandeha, satria tsy afaka mandray an'izany. Ny fahafahamandray ny sain'ny olombelona zay voafetra ihany. Ka noho izany zany aoka mba hanana fomba fisainana misokatra. Indraindray moa dia ampiasaina ilay hoe miorena tsara aza miova. Koritianina 1:5. Miova amin'ny ahoana moa? Miova anaraka ny soratra masina tsika. Baiboly dia milaza hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fanohitra ve zany? Tsy ry hava-malala. Fa ny fanahy masina dia mitarika antsika toy ny fiposaky ny andro maraina ozy ny obolana mandra-pitatao vonan'ny andro. Dia mihamazava. Fahazavana tsy fantatra tany aloha, fa rehefa ambarany soratra masina kosa le izy azavain'ny fanahy masina. Le izy efa voasoratra ao amin'ny soratra masina, fa ny fanahin'Andriamanitra manazava tsikelikely araka ny fahatakarantsika azy. Farany, mazava dehibe ny asan'ny fanahin'Andriamanitra eo amintsika. Tsy aro voaresaky tsika eto daholo zany fanahy masina zany, fa ny tsindrintsika eto dia zao: efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny fanahy masina mba hananantsika ny fiainana izay tian'Andriamanitra iainantsika sy hananantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly 2:1-5. Asan'ny Apôstôly 2:1-5. Jesosy no nanao an'ity fanambarana ity. Zao no voasoratra: fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia sy Samaria, ary hatramin'ny faran'ny tany. Ravina malala, ilay zokintsika, ilay malala tsika, ilay tompontsika, ilay mpamonjy antsika, ilay efa nanolora antsika ny fontsika, no milaza hoe azo hery ianareo rehefa mirotsaka aminareo ny fanahy masina. Ilay herin'Andriamanitra teton'ny mpianatra tamin'ny firotsahan'ny fanahy masina dia nanan-kery nanaovana zavatra fahagagana maro tamin'ny fomba mahagaga maro isan-karazany. Dia eto azy zany dia hiteny: tianao koa ve ny mba ataon'Andriamanitra ho mpanompony mahatoky, ho fitaovana entin'Andriamanitra aneho ny heriny mahagaga eo amin'ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao iainantsika ity? Azo hery ianao amin'ny andro ilatsahan'ny fanahy masina aminao. Dia ho hitanao fa ampiasain'Andriamanitra hanao fahagagana maro. Tsy ny herinao, ny herin'Andriamanitra izay miasa ao aminao, ao amiko, ao amintsika. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia ampanantenana an'izany. Tsy izaho akory ny andeha hoe manana pouvoir zany zao ka dia ataoko an'izao, avy aty daholo ianareo fa anaovako fahagagana, hositraniko daholo. Tsy izaho ny manao an'izany. Fa rehefa ny fanan'Andriamanitra ilay mitarika isan'andro amin'ny fiainako isan'andro kosa, mametraka manoloana ny toe-javatra anankiray, maniraka hanao zavatra anankiray, dia ny herin'Andriamanitra mahagaga no iseho eo. Fahagagana, tsy amin'ny heriko fa noho ny herin'Andriamanitra. Ravina malala, andahotsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba tsy handany fotoana amin'ny zavatra izay efa fantatra fa tsy tsara, fa izay zavatra asain'ny fanahy masina ataontsika dia izay ihany no ataontsika. Aoka mba tsy ho sahisahy foana hanao zavatra efa fantatra fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka mba ho isan'ireo izay anaiky ho taria ny fanahin'Andriamanitra, fa izay taria ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia hoy ianao hoe izaho Andriamanitra mba maniry aho ho taria ny fanahinao masina. Dia ahoana zany no ataoko mba hahatonga ahy
ho tarihy ny fanahinao masina, mba tonga hoe ato anatiko ny fanahy masina mitaridalana. Ravina malala mazava ny ambaran'ny soratra masina, mazava ny teny fikasana nataon'ny tompontsika. Luka 2:12 dia zao no nataon'i Jesosy, zao nambaran'i Jesosy. Vakitsika manomboka amin'ny 7:7. Luka 2:12 dia ny 7:7 hatramin'ny 7:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izao aminareo, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondono dia hovoana ianareo. Fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no hovoana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy mena rano ho solony hazandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoko? Koa ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray zay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ravina malala, mazava tsara zany eto. Fanomezana ny fanahy masina no resaka resahan'i Jesosy eto. Dia hoy Jesosy hoe, mangata dia omena ianareo. Dia toy izany eo ambanimbany eo, fa zay mangataka no mahazo. Ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatra soa ny zanakareo, tsy maika ve ny ray any an-danitra no hanome anareo fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ravaka malala, inona zany zao ny fanapahan-kevitra tokony ataontsika? Inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisinao? Mangataha ny fanahy masina mba ho mpitarika anao. Fa zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Angatao Andriamanitra, mandole isan'andro ny amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa azo hery ianao rehefa handray ny fanahy masina dia ho vavolombelony. Vavolombelony heriny, ho vavolombelony fitiavany, vavolombelony hatsarany rehefa handray an'izany fanahy masina izany. Andao hoentsika mibavaka izany fanambarana izany. Vavaka tsika to. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, sotranao zay noho ny amin'ny teny fikasana mamy ny hanomezanao ny fanahy masina ho an'izay mangataka. Ilay fanahy masina zay mpitaridalana, ilay fanahy masina zay manome hery mba ho hijoroana ho tena vavolombelonao. Vavolombelon'ny herinao lehibe, ny herinao ilay mpanao fahagagana. Andriamanitra o, maniry zay mba ho fiainana izany, mba tsy ho fihetsem-po fotsiny, fa mba tena ho fanapahan-kevitra lalina any anatina ihany, ny mba ho feno ny fanahinao masina, dia mba handeha araka ny fanahy, mba ho tarihy ny fanahinao masina. Eo amin'ny andro sisa zay mbola omenao anay eto amin'ity fiainana ity, Andriamanitra o, satria inonay fa izany ilay hevitra hieveranao ny fiainanay, izany ilay projeanao ny eo amin'ny fiainanay, dia mba izahay zanaka mpankatoa, zanaka zay manaiky ho tarihy ny fanahy masina. Andriamanitra mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay anay izany. Ampio zay raha mbola misy koa ny andro, dia ny vaindohan-drarahanay voalohany dia ny angataka ny fanahinao masina ho mpitaridalana anay. Mba ho ataonao zava-misy eo amin'ny mpiaino rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao anay izany. Ho ataonao ho tena zavatra iainanay eo amin'ny andronay sisanay izany. Ny vavaka dia tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.